fa efa ao anatin'ny fanomakomanana ny fampielezan-kevitra ao amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay moa ny candidat hiatrika an'izay ny premier ministre teo aloha Eugène Mangalaza raha moa no nosafidiny Ankola Firavalomanana ho tale ny fampielezan-kevitry ny candidat Jean-Louis Robinson avy amin'ny Ankola Firavalomanana ny filohan'ny républicain teo aloha Marc Ravalomanana no nanamafy izany tao anatina taratasy nomena ireo tompon'andraikitra isasokajiny eo anivony ity Ankola Fi ity Marc Antoine Trano mitondra fanadihadiana eo amin'ny Sanitsiry Rakoto Arson. No amafisiny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny taratasy tamin'ny faha 1 Novambra 2024 fa Andriamatoa Mangalaza Eugène no voatendry ho talen'ny fampielezan-kevitra avy amin'ny Ankola Firavalomanana ampandany ny candidat Jean-Louis Robinson. Noho izany dia ity prime ministre teo aloha ity ny tompon'andraikitra voalohany amin'ny fandrindrana sy ny fitantanana amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny Ankola Firavalomanana. Raha tsy ahivina dia efa prime ministre an-tendrena nandritra ny fifanarana natao tamin'ny Maputo sy Addis Abeba Andriamatoa Mangalaza Eugène. Ny filoham-pirenena teo aloha Didier Ratsiraka no nanolotra ny anaran'ity prime ministre ity tamin'izany. Tsy afaka nanorina ny gouvernement tany kosa Andriamatoa Mangalaza Eugène tamin'izany ary nosoloana n'Andriamatoa Camille Vital ny tenany rehefa notsipahina ny fifanarana tamin'ny Maputo sy Addis Abeba izay nandrindra ny tetezamita tamin'izay. Mpandalina amin'ny filozofia Andriamatoa Eugène Mangalaza no andrindra ny fampielezan-kevitry ny Ankola Firavalomanana. Ho an'ny mpanara vaovao dia midika sahady ho fisokafana ity fanapa-kevitra ny raisin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity.